Mananosatrotra ny fikirakirana tota-taratasy ny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana no ny fitarazoan'ny ity farany raha ny fitarainan'ireo fianakaviana manana raray ny anivon'ny fitsarana izay nanovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Ny ankamaroan'ireo fianakaviana manan'olana eny amin'ny fitsarana izay saika lany vola sy fotoana amin'ny fivezivezena avokoa antony mampametra-panontaniana azy ireo ny amin'ny tena fomba fiasan'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fitsarana eto amintsika. Tsy haiko hoe tsy miasa tsara ve ny tompony andraikitra fa somary miraikidzaikitra ilay zavatra. Dia na niasan'ilay izay manao ara niasanay lasa tapaka sy ohatr'izany dia lasa olana be ilay izy. Fivezivezena aloha iny hoe mikarakara zavatra tsy mora fa tsy maintsy ampivezivezeny zareo foana ianao. Dia ianao moa izany tsy afaka mandany io miainga amin'ny zareo ihany ilay izy hoe izao nareo dia tsy maintsy manaraka an'izay ihany. Tsy afaka manao ninina ianao. Izay ilay problème somary sarosarotra izany. Tsy voafehan'ny zareo hoe ilay izy hoe zareo milalao asa izany. Izay ny fahitako anazy somary zavatra raha tokony vita vetivety ilay izy dia lasa mitatra lava be somary elaela izany. Vola izao mandeha ohatran'ny rano izao raha ohatran'ny anay manokana amin'ity raharaha ity mandeha ohatran'ny rano. Tena vezivezy be mihitsy ny olona fa ny isan'andro izany dia ohatran'ny hoe rapitso lava izay foana ilay izy dia verina foana ilay olona sady lany andro ny lany fotoana. Fahitako ilay izy izany ohatran'ny hoe tsy dia raraidry zareo ohatra ilay fomba fiasan'ny zareo mihitsy tsy mety. Ilay asa izany averina ilay olona fa tsy ataony ilay asa dia verina foana. Ho an'ireto fianakaviana mipetraka eny Lasora izay manan'olana noho ny raharaha tany ireto izao efa tamin'ny herintaona izy ireo no nikarakara tota-taratasy fitoriana teny anivon'ny fitsarana nosy saingy hatramin'izao mbola rirarira ireo tompony andraikitra hatrany raha ny fitarainana. Ny raharaha pitsarana izay hitarasoka hatrany eto amintsika raha mbola tsy foana sy manjaka ny kolokolo raha ny fanazavana hatrany. Arakaraka ilay zavatra misy ihany aloha ny manjana sy manazy fa ny ohatran'ilay resaka ilay hoe aingana aloha tsy dia aingana. Mety aingana ihany izy aloha raha manao an'ilay korupsio. Io mandeha foana io antony fa tsy vitany hoe aingana ilay izy na vetivety. Iny no tena lesiko amin'ny raharaha pitsarana mihitsy izany. Eo amin'ilay io tsy tapitra izany tsy tapitra io. Izy eo amin'ny natiny eo mihitsy ary ny tena manao an'io fa tsy tapitra izany. Hitanao izany dia ohatran'ilay eo anivon'ny fitsarana ilay omeny hanina sao no omeny hoe misaonareo miverina. Dia misy indray ilay fanemorana an'izy nefa ianao mba manana ny tena manahirana anao koa ianao. Dia indraindray ohatra mamono atoka be an'ilay tenana mihitsy izany ilay izy. Indraindray matetika miverina intelo nefatra vao miraikitra ilay izy. Manome vana ny kolikoly ahitana taratra ny tsy fahaleovantena ny mpitsara ny fitarazoan'ny raharaha pitsarana tahaka izao. Ankoatra ny anivon'ny fitsarana mitarazoka ihany koa ny fikirakirana ireo tota-taratasy ny anivon'ireo sampandriaram-panjakana maro samihafa mahazo vana ihany koa ny kolikoly raha ny fitarainana hatrany.